Na dia andro tsy fiasana ary moa amin'ny rampitso fa 14 volana May dia nanapa-kevitra kosa ny tompon'andraikitra eo anivon'ny Voamera maleo tena misahana ny fifidianana fa hisokatra ny OVEC na ilay toerana fandraisana ny antota-taratasy ny candidat amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina ho amin'izay rampitso izay. Araka izany dia handray hatrany ny antota-taratasin'ireo candidat ny avy eo anivon'ny OVEC ho amin'izay rampitso izay. Roa andro tokoa sisa dia ikatona tanteraka ny fisoratana anarana ny filatsako fidina ho an'izay candidat ifaninana ho ben'ny tanàna mbola manana 2 andro ny candidat kanefa dia manaitra hatrany ny sain'ireo candidat ny avy eo anivon'ny OVEC mba tsy andry ny fotoana farany ao anatin'ny fanaterana izay antota-taratasy izay. Toy izao ny fanazavana mahakasika izay. Miezaka hatrany izay eto amin'ny faritra Analamanga anao izay alavorara ny fifidianana satria io ny tena ain'ny vahoaka malagasy indrindrandrindra amin'ny mareny vohatra aza dia somary saripady koa izay sarotiny izay amina fandinihana izay dossier izay tsy azo atao tereko matakory ilay fijerena an'ilay dossier fa kosa apetrakitsika arak'izay avy izay voalazany toe-dalàna izay mamaritra ny asanay eto amin'ny senita indrindrandrindra na eto amin'ny faritra Analamanga eny na eran'ny Madagasikara ary satria samy tovy daholo ny andraikitra omenanay tsirairay avy eo ka eo no anentananay hatrany ho antsika ho anareo izay maniry rotsaka ho ben'ny tanàna sy mpanolontsaina dia efa misy misy taratasy izay efa apetrakay eo ivelany eo zany mamaritra hoe rehefa hitondra an'ilay dossier etonareo zany a dia manana an'ilay hoe mandataire nareo. Io mandataire io zany no tompon'andraikitra voalohany akyle efa teninay foana hoe olona matotra tsara afaka mahalala tsara ny texte sy ny toe-dalàna izay mamaritra ny asa rehetra izay miandry azy zany ato anatin'ny maha mandataire azy a dia efa afiseny eo daholo moa zany hoe raha metraka dossier anao zany a dia alatra arak'izao filaran'izao reo dossier reo ka izay zany no anentananay hatrany tsy hoe kory malaina izahay no ijeryn'ny dossier fa vonona efa vonona tanteraka ny eto amin'ny OVEC ny Analamanga zany ijery dossier anareo fa izay ilay fiara-miasa antsika zany mba hamora sy hahaingana an'ilay dossier dia hitanina tsara tsika zany mba hijery tsara an'ilay taratasy rehetra ao anatin'izay. Mety misy zavatra kely izay tsy eritreretina nefa mety hanimba zavatra be dia be ao anatin'ilay izy.